Mystère Maizina nosoratany R Arlal Frido Sakriman Ovelomin'ny Faly Rakoto Sinaizy Henri Lemec miaraka ny ony Miajanirina Sivantso Roland Ramanantso no nandray feo Anjary Liva ny lana totosa Ohatray arinona koto mampanjononjonitra eo am-baravarakely io tsy hoe manjonitra fa mba lasa saina fotsiny aho mandinika an'ity sary ity. Sarinona zany? Ao ijereko. Sarin'ny dada sy neny taloha reto e. Aza mitady aretina ho aho. Aprimoany iny. Lasaka iny saiko hoe maninontsika dia tsy mba nataon'Andriamanitra nahita maso aneny. Vao nametraka kampana roa teto an-tany izy dia nalainy sahady. Fiainana daholo ankizy izany a. Sady tsika koa nge nanana ny dady. Tsy nisy nahory antsika hatramin'izay. Ny fiainana tsy maintsy iainana fa tsy vitany famisavisana izany fotsiny. Eny, marina izany. Ary andeha ho aiza indry izany? Hodry? Efa nasainy dada iambona tsy hivoaka tokoa ngandry. Azafady, tsy misy idirako mihitsy izay fifamaliana ireo sy dada any. Mba fanontaniana tsotra ny ahy iny. Andeha hijery baskety izay sy ravaka e. Zao larobia arivo zao ihany mantsy sisa no ahafahako mandehandeha any. Zao data ny mba any ampiasana fa rehefa eo izy weekend dia tsy maintsy mianatra lesonaty fa tsy misy hevitra tsony ny fivoahana. Zay indry izay. Ny tahotra ny dada izany no mahatonga indry hianatra. Fa tsy mba hoe fatsapahatena narina ny resultat ratsy be farany teo iny. Efa akaiky ny baka ry lafatra e. Itsy io fa diso kely aloha izany e. Ny baka blanc aloha zao no efa akaiky fa ny officiel izany mbola afaka 3 volana izany e. Sady eko ankizy tokony ataoko raha tsy hanaovan'ny dada didiko felehibe ohatran'izao ny fiainako. Tsy azoko. Ka tsy mety amiko ny tsy namelany hanao baskety tsony. Mihevitra izy fa amin'izay dia hifantoka kokoa amin'ny fianarana. Nefa dia diso hevitra tanteraka izy fa vao maika mihidiny saiko rehefa sakanana amin'ny zavatra tiako atao a. Eny e. Fantatra hoe malahelo indry fa na zany aza ke mba jereo ihany ny mety ho lafy tsara ny fanapahan-keviny. Fa lafy tsara n'inona e. Eto izao fa tsy mety ny ataony dia mbola harovana ihany. Mety amindry aloha izany amin'izao e. Miaina mantsy ny zavatra irehan'ny saina dia mba mifantoka kokoa amin'ny fianarana amin'izay. Alay fisarantsiana nge kio hoe tsy avelan'ny dada manao teatra tsony ndry e. Eny e. Ohatra fotsiny iny fa isy loha tsy hanao an'izany mihitsy e. Inona koa izao ny dikan'izany teny hafahafa be izany? Hita fa izany no marinako. Ndry sady endriny mahay ny mbola hiatrika compétition nationale amin'ny teatra ihany koa. Tsy mba voatotohana izany mihitsy e. Aminy dia indry ny modely tsara fa izay ataoko kosa dia tsy mba misy mahafaly azy izany mihitsy. Tsy misy an'izany ho ah. Eny e. Izay fa lasa loha e. Dia tandreny tsy hitantasika nampitrotraka ny mahazo any amin'ny dada any a. Tonga eto mba vadinareo sady kosa vetsika aza tonga dia mody aloha ka aleo mba hiresadresaka kely eto aloha tsika. Ianao ve adaly raha tonga tamiko eo dadanay dia ahoana? Tsy mahakamy be any lafatra koa raha hitany eto tsika. Fa maninona zao raha hitany ka? Tsy tiako fotsiny. Tsorika ao aminao nefa aloha fa za dia tsy tia halala an'izay fijerin'ny olona any e. Ny fijeryn'ny masonao ihany no hitako. Ianao ty mahita olona saina. Ka marina nge zany e. Niza faly niza tezitra mahita antsika tsy raharahako zany. Rehefa hitonilako ianao dia ampy azy zay. Izay toetranao somary be saina izay mihitsy any tena tsy hafozako ianao ty e. Kosa dia izay fotsiny kosa ve? Aiza kosa re a. Fanampiny fotsiny izany fa ny tena marina tsy mahafoy ianao a satria diso tianao loatra. Oay, fa tsy raha ihanina ve io miresaka amin'ny entsoa eo am-bavahady io. Tena mety hitady angamba izy. Ary andraso aloha mba mboarina kely ny volo raha izany.
Tena mba hafa samy namako hatramin'izay mihitsy aloha raha ihany ity hatrany mahafinaritra zany ny toetra sy le fahatsorany. Mila tsy hoandroko izany mihitsy izay fotoana ahitako azy, indrindra moa fa hatramin'izay tsy nanaovako baskety izay intsony ka lasa zara rano fankahitsy izay indray mandeha isan-kerinandro. Any am-pianarana sy amin'ny telefona zany sisa ny fanararotana. Ny tena raha teo koa moa efa gadra lava atao trano. Tsapako hoe manam-pitiavana azy ny olana kely fotsiny izao dia izy mandray aho tena namany tiako. Sy rehefa mandeha endra nga ny fotoana tsy maintsy hitodika amiko izy indray ary toa mbola tsy mandroso ihany ary tia izy. Andraso hoe tena mbola ireo ambavahady ireo foana zareo. Fa inona koa ary izao resabe tsy mety tapitra izao hoe aleo modidinako eny ary. Ohatray tena voadonako marina le telefona. Hoay, tena vaky le écran. Very marina. So ihany fa mbola mandeha soma tsara ihany ka ity ka. Le ty tena lasa raha ihanina teo. Variana tamin'ity teto kosa ako. Fa vahiny isaka no miresaka amin'ny dada ao amin'ity andro amin'ny 7 ora alina. Ka iza moa fa tsy mipiara-miasa amin'ny any? So ihany zany tsika fa tonga dia ninanako. Arono akia. Saika hitady ananga akira ihanina teo iny. Nandalo fotsiny izy fa tsy nitady andre akory ka. Dia inona hono kiny vaovao? Tsy dia nisy vaovao inona akory fa mba ndresadresaka fotsiny izay. Hay. Tsara aloha rehefa mba niovindry tadidiko erindry tamin'ny voana lala azy iny voalohany. Nentiko ny aranjery sinema taminay indry tamin'izay dia nilaza tamiko hoe tsy azoazoko iny namandriny fa be resaka be loatra noho ny tonga taty an-trano sika. Ka tamin'ireny nety tsy mba nahafantatra tsara ny tena toetrany ahy taty aoriana rehefa le tafaraka foana aminareo reny dia nitsapako hoe mahafinaritra ka izy. Sady izao hoe tiako be mihitsy ny fankahazo tsara nareo. Isy zavatra mba tiako anampindriana zay mantsy sady zay ne tsy vitany hoe mba tsara kiza ny kole andry zany. Mba manevavy tany amin'ny ray ihanina ke io fa maninona koa indriny no meny zavatra lafo vidy be ohatran'izao. Za zakina mambe ty tsy mbola nividana ny firavaka volamena ohatran'ny tony zany mihitsy enina dia hoe anniversaire ko aza. Ka satria indry namany fa za olo tianiko. Olo tiany ahoana? Ka efa hoe zaniko. Enina indray ary no azavaiko eo. Ka nisy an'izany koa moa dia tsy mba nilazaindry Ka voahaingana ane zany. Efa vonina nilazan'izany mihitsy andro any. Tray. Tena tsy nahapoiziko indray iny marina. Fa so dia mba manovy ary na marary be tampoka teo kosa ny lohako izany. Ary inona aloha le hoe anapiako andry miala tsy ny anaka fa manaraka hatraty an-trano no tia ny asako. Tonga dia ninona izay fa tsy nandry ny dadako. Tsy maninona izany ary ndre tsy salama angainao izany ry lafatra to manginginy fanga moa zany dia tsy maintsy hoe ho falifaly sy be resaka foana isan'andro zanako any ianao anaka fantaro tsara anao ary tsy mitovy amin'ny isan'andro mihitsy ny fahitako anao androany. Eny tokoa aky fa tsy amin'ny forme angandry. Tsy zaka ny saiko ny mieritreritra hoe lasa n'olo-kafa ny fon'le tokako nandrin'ny saiko. Sady izay indray hoe lasa ny kambana amiko. Hatr'izay dia tako natao ambadika eny tsoa foana. Izao tontolo izao dia toa manindraindra azy avokoa. Lafatra
Fa manino ndry sa mbola tezitra amin'le resaka basket iny foana laza ho azy ry dada le izy zao re ianako manomboka zao a de tsy anakana anao amin'izay zavatra tianao sy hitanao fa zava-dehibe amin'ny fiainanao zany ntsony a tsapako ny fitiavanao basket ka de anohana anao tanteraka amin'izany aho misaotra dada. Tena mahafaly aza ny teninao zany saingy mety angamba dia aleo anariran'ny examen blanc mihitsy vao mitodika amin'izany. Mbola betsaka ny révision tokony ataoko tsy te ahita ny ray anina any eny ataovy izay fantatrao fa mety anaka matoky anao fa za ngamba loatra data tonga dia andeha atory fa tena marary be zany lohako zany lafatra kanefa mbola zararany hetsika nety teo ambilianao tsy honona ve ianao tsy te hinana tsony zay fa tavandriamanitra daholo tsy azo kokoa zany makagako rehefa navelany dada malalaka andray ve lafatra vao nilaza hoe be révision atao sady zay to tsy taitra firy akory izy mafy tsy manary vola taty amin'ny hotely fotsiny aty fa na zany aza aloha satroko raha samy maka ho azy ohatran'izao foana izay isan'andro amin'izay tsy mba tafitohan-dava amin'ny intsoa ao bonjour lafatra manahoana tompoko isakoto lehilahy manao complet mainty be ty ary tena olona ambony aloha raha zao fahitako azy zao tsy ireo ty fitafiny fa tena miatsa be ary to variana be ho ianao mandinika Karil aloha no anarako tsy maninona raha iray latabatra aminao eto tsy maninona ka ka rasiko ilay aloha commande sakafo garçon fa taiza koa ary na lalàna io ny anarako marina raha mba mahafantatra olona deba be ohatran'io zany ary sambany mba mahitanao misakafo aty amin'ny hotely ohatr' zao fa iza marina moa zany ianao raha tsy mahadiso za mantsy tena vao zao mihitsy vao nahita anao nefa ianao to efa mahalala ny anarako tsy azoko ay ve tena marina dia hitako foana anao rehefa miravavy mianatra ka fantatro hoe lafatra ny anaranao satria eniko natsony reny namanao reny ndray andrizay andray tena mba tsy naposiko indray iny gaga be aho hoe mba misy olona mahamarika ihany otry sy mpamanja kely ohatr'izao ve ny tsy voamarika tsy efa olona jamba spany mampime koa ianao ty marina zany ko tsy hainao fotsiny dia hoe mety za foana le hitanao fa kamba na dia mitovy be sarotra havahany izay roa ay ve anao kambany eno indray aloha tsy hitako fa na izany aza enao mihitsy le hitako foana ka enao dia somary tomban-dasy maresaka be zany tovavy borivolo fofoy manao solomasiny foana no miaraka aminao sa diso ve ary tena za marina no hitanao raha zany hitanao zany ary ianao zany miasa ety amin'ny manodidina ety sa mipetraka ety mihitsy zany hoe manana orinasa maromaro eto Antananarivo zay dia manara-maso amin'ireo no asa nampiantegetiny dada misy olona tadiaviko zay ty efa ho ray volana zao dia efa zatra misakafo atoandro ato zany ianao tsy dia piditra loatra ato fa zany hoe nahitanao dia mba nandrosiko ve za mantsy mba agaga hoe olona ohatranao zao no misakafo amina hotely tsotra kely ohatran'ny tompoko fa ny fahitanao ateto zany no nahatonga anao androso ka efa ela ngeny mba tia anatina anao fa tsy tiako sao dia verinao hoe jolaham-botom-panadala tsy zany fa tena mahaliana be ho an'ny karakteranao ohatrany hoe sasa zany mahafisaina be hatramitranonareo aza nge fa hitako satria efa mpanara-maso anao foana azy zany ary tena variana amin'izany zavatra rehetra lazainao zany oay tena mialatsiny raha hoe hafahafa be le fomba firesako jereo nge raha nahinan-kanina tsony ianao marinako azafady indrindra ka tsy dia hoe no enao mihitsy angeny mampalaiky omanahy mifanohatra amin'izany aza fa zany hoe misy zavatra kely mampiasa saina dia tsy dia mazoto homana loatra zany eny
tsy lozana olana tokoa moa zany ny fiainantsika olombelona indrindra moa fa tsika tanora ohatr'izao oe efa maray tolakandroka azy zaoko tena tsy maintsy mandeha zay lory lafatra fa mandra-piano anao mbola mifankahiteny foantsika raha voatondrony lahatra ndaso reto misy vola dia aloha avy amin'iny ny lanitsika teto reo ary to vola be ty omenao eny reo ka mihoatra be ty ny addition-ntsika aza ve Israely ariary akory tsy maninona zany lafatra hoeto anoany zy ambony zay fa velome 10,000 ariary anie ty tsy mety zany andraso aloha tena lasa ihany izy marina fa mba isa ary ny lehilahy iny dia ataoko ahoana zany reto voly reto dia ho azany reto ko aniza indray moa fa indray ty zava-miseho androany ty lafatra zakimba hoay taony tapahana ny volondry amin'izao kitsika mora vahana tsara ka ahoana ny fijerindry azy tena tsara sady namboarina be izy zany ary anisy ty pataloha tsara be ty hoay kiraro tsara tareko fa taizany nananandry vola ny vidianana andreo nanangom-bola ako nangona vola betsaka indray raha izany fa za kimba saika hindrana telefona etsoko andray ihany tsy ela kory fa vetivety ihany raha ihany so foana tena miala tsiny aky fa efa olany ny crédit ako nefa mbola misy olona ho antsoko koa sady za kosa aloha tsy natao hiantoka crédit etsondrian'izao fokon'olona rehetra izao ndray kosaky hatramin'izay ny raha andry tamin'iny ray ihaniny iny manko dia niova be mihitsy ndry atahorako animba ny fianarandry ny fiarahanareo aiza veko raha vao miposaka io masoandro io dia tsy mahalala fa tsy mifampitaritarika eran'ny tanàna fotsiny zany ve ny marina sa ndry ny sary-piaro namako ny nandraisako azy ka tsy hitako izay tokony sary-piaro amin'izany so dia mihevitra ho sasakely azy ndry fantatro tsara ny antony ilandry ivaniny amiko sy avonandry amin'ray hanina dia diso tanteraka indry raha mihevitra ho ty azy sady tsy mila vaniny tsy miavina fa miezaka ny tsy dia mifanerasera amin'ny loatra mba tsy hampisy olana aminareo tsy azoko ny tendry atongavana efa antonakiny nampinamana anay sy ray ihanina arak'izany tena mifankahazo am-po zay mety anjara hampisy olana eo aminareo roa ny mifaneraseranay akaiky satria mifankatianareo ary namana akaiky tsika koa nefa amin'io kambana mitovy tsy misy ivoasana tena aleoko aky manisy elanelana satria tsy tiako hoe anafangaro ny endrika roa mitovy isalorantsika izy hafahafa zany resaka lafatra zany io fa lasa saina be rendrazy tohizana ihany ilazao kira ihany na hoe tsy miavinaviny zany ony izy hoe oay dia saika adiny kokoa efa nisokafana no hoe le cadeau dia merci fa tena tiany be le izy cadeau inona ky ka le nomeny anao omaliko tia montre tia ny tao anatiny ngatsy mbola nilazainy andry tsy miaona mihitsy zay omalika zay aloha fa mahazo tondry aleo aloha mba hiasa saina kely any izany dia tsy maintsy hoe zarery foana no alahelo lava eto andre ary izako to miantso ty tena numero mbola tsy fahitako mihitsy izy zany allo lafatra avy eo eny tompoko izy indrindra ary izaka eny miresaka amiko Karila ihany ndrea le tany amin'ny hotely tamin'ny talata Karila tena sahirana mihitsy ihany tady an'ity agenda ty vao korotako ambony ambany ny tao anefitraniko ka vao nahita niny latsaka teo ambanin'le latabatra misy atsika dia tonga dia naprimiko amin'izay mantsy mba hitako ny fomba ionana amin'ondray tena adaly ianao ary taizany nahazoanao numero ako ary tany amin'le namanao nika
I ravaka moa. Ay, fa enao ty ary so de mba detektiva no karamain'ny olona naramaso ahy e. Zay enao aza matahotra fa tsy olon-ratsy zany a. Mba tianana manao ohatranao zao ahy. Ohatrana ahoana moa? Sa zay olona tsisy dikany ty ve de. Fa manina ianao raha tsy manambany teny ohatr'izany. Ka hita fa marina izany ko. Jereo ngefa na de ny fitafiana novantsika fotsiny aza de efa samy hafa e. Sady tena tsy araky ny fijerinao ahy ivelany mihitsy ny tena marina amiko. Eny e. Tako ny tsy fahombiazana nandray eo amin'ny fiainana ianao de manjary mihevitra hoe ambany sy tsy de manaona firy. Nefa lazaiko anao ry lafatra fa afaka hanana fiainana arak'izay irenao ianao raha mahay mampiasa ny maizy ianao a. Tovavy ohatranao zao mihitsy ange no tena manana chance be dia be eo amin'ny fiainana e. Say indray le fomba firesaka ohatran'ny mankahiry ahy. Tsy mahafantatra an'izay zavatra iainako akory ty Karily ty nefa isaky ny miteny izy de ohatrany hoe hainy izany mihitsy ny zavatra mahazo ahy. Enao ty de varim-bariana lava. Lazora misy olana. Tsy de olana inona akory fa misy zavatra mahasorena amin'ilay kambana amiko fotsiny. Aleo fa mbola ho tantaraiko anao amin'ny manaraka. Indray ariko. Ary ndaso. Mino kosa fa mba ahafaly anao ty zavatra ty e. Fa inona indry Karily? Io e. To boaty kely maintimainty. Raiso hoe ho mariky ny finamanantsika ny likambana. Inona ny atao anatin'ity? Oay! Tokoly hafa kely. Ary voron'inona zany pondatif zany? Mba tianao velo e, Tena tiako be mihitsy ka. Misaotra betsaka Karily. Maninona koa ary amin'ny matoko be any Karily sahady. Hafa mihitsy izy. Zavatra kely iny ve de isaoranao e. Fa sao de mba afaka miaraka amiko atsy amin'ny tsy magazay tsy vetivety marina aloha ianao e. Ndao fa tsy maninona e. Sady tsy de maika tsinona. Fa hividinina ianao? Iza ny tsara amin'reto telefony reto ry lafatra? Amin'ilay karazany lafo vidy be reto ve? Oay, ty tena raitra be mihitsy. Jerenao nge? Eny tokoa. Aleo tonga dionao alana raha izany e. Mety io mademoiselle. Azafady nge, mba omeo anay ty telefonina amin'ny sisiny ankavia ty. Ty. Efa hainay ny fampiasana azy fa tsy mila torontsonika. Tonga de omenana eto fa tsy mandalo eny amin'ny kesy e. Tsy mandalo eny amin'ny kesy ony. Riny fa tonga de nomeny le vendeuse azy le telefona. Oay, ary to tena tsy nandovola tokoa izy. Mihanahana fotsiny zay rehetra mahita fa ohatrany tsy misy tonga sainy zany. Ty raisy ny telefona anao de andao fa inona ary ty manao labzy be eo voan'ny trano ty fotsiny. Inona? Fa nahoana ty? Enao ve mitapy e? Andao hivoaka ato aloha e. Fa inona no nataonao teo e? Tsy nandovola ianao nefa tsy naninona akory ary le mpivarotra. Fa iza marina ianao e. Karily anao narako e. Tena tsy azoko marina e. Angamo tsy efa fantatrao zany e. Kalma aloha e. Zange tsy nangalatra fa nibanjina azy fotsiny de nomeny e. Resaka domination mentale nataoko teo e. Ianao koa nge afaka mahay ohatran'ireny e. Aza matahotra fa hanampy anao sy hamany olanao rehetra ary lafatra. De mitombona daholo ve izany zavatra rehetra lazainao azy any? Eno sady zao ny any namako tsy ataoko oroninnininy zany. Mbola be lavitra noho ny telefony eny an-tananao no azonao fa matoky ahy fotsiny e. Tsy misy azoko mihitsy zay lazainao relotsoa. So de mba mivazivazy ary ianao ty ka. Tsotra be zany. Mila fotoana andiny teny ianao satria lasa fangarinao zay. Tsy haiko tsony na ny endriky lafatra ny tianao ity amiko na hoe ny Entsoa. Fitiavana roa samy hafa mihitsy nge ny itiavako anareo e. Tena samy hafa mihitsy tokoa aloha e. Ny antsika anarana fotsiny le hoe mpifankaty fa ranomarina de nareo mihitsy ny tena mifankaty.
fa inona dolo zany teneninao zany? Zany mariny raha zany ve ianao tsy mitsahatra mampita azy amiko foana sady natsika sady tsy mba manana zay fiainantsika manokana mihitsy fa ny zavatra fanaonareo ny fombanareo rehetra no ambetindresaka sy tianao iainantsika foana. Miala tsiny kosa aloha Rentso fa tsy napoziko hoe hafa be ohatran'izany mihitsy ny nandraisanao ny zavatra rehetra. Averiko aminao hatrany nefa fa ianao ihany ny tiako fa tsy lafatra zany. Tsy tia azy ianao fa manome kadao azy fotsiny. Ohatray nataoko mba hamitranana ny fihavananay fotsiny iny e. Hainao ihany tsy fankazahoanay tato ato zay. Ka maninona ny nafenao tamiko zany sady zay nilaza ianao fa hoe ho any amin'ny faritany niaraka ny fianakaviana tamin'ny sabotsy nefa ka ianao zany niaraka tamin'ny lafatra. Ka zao anie miangavy ianao ahy voaka ny tranonay amin'izay mazava ny teniko hoe oka hijanona eo ny amintsika. Eny ary tsy maninona aloha raha zay mifantatro fa mety. Za raha teo leo be ny tsy fahatokisanao ahy sady zao tsy niasa rotam-piarinao diso toerana no andeha mozako ny namako e. Zay mandehanany mihitsy fa mandreraka e. Tsy hitako tsono zany se eritreretina ndre ary toa efa mivitora ny sasany hariva aizandray ary lafatra andro maromaro zay tena niova be izy lasa tara fidiana lava manana vola hivitianana an'izao karazany zavatra rehetra zao. Aisaka mahazo hatramin'ny telefona lafo vidy be mba iza loatra ary zany karilla namany vaovao zany. Tena ohatrany tsy matoko lolo Ary izy nitovy fanena tamiko tao ambavady iny Rentso? Oay, afa-baraka ny dada. Namako ny tady amaika be indry dada. Amin'ity andro alina ve Rentso Ka efa hoe maika beko. Ohatray aiko ianao mbola tany lafatra. Tsy fantatro tsony mihitsy izay zavatra misy ato amin'ity trano tika. Rentso mampiditra olona tsy fantatra atao trano amin'ity andro efa mifiry. Lafatra indray de zao vao malala miditra ny trano. Ka za mbola niaraka tamin'ny namako e. Mba mieritrereta ihany mieritrereta ihany. Tady fa misy fampifezana mipetraka ato amin'ity trano ity Zaho ahy efa nilaza tamin'ny dada fa nitady amaika be fotsiny raha ihanina fa tsy nisy ninina akory teo. Zany mba fanadiovan-teny e. Ito zao fa efa mivoana mihitsy ny ataondry. Tovy ihany nareo. Tsy te ahitanao alipody toy izao tsony amin'ny manaraka. De aza atao miverina itsony koa ary nitoreny Rentso zay ihany. Eny tompoko. Eny e. Ela ny ela ka bedy ny endrikelin'ny dada. Ary zaza mba isesoana fa alako Mba tsara koa fa manomboka makaleo mihitsy ny famalinareo lavity raha tsy mifampimonjomonjy erany trano de mifampila vaniny amin'ny tsy misy dikany nareo roa. Aleo rangaha toboka any amin'izay ty devoira makarary lobe ty makamaka aina zao no mety. Sady reraka ny fitsangatsanganana koa zany. Fa asanga zay hanovan'ny dada raha fantany hoe mingidrika tsy mianatra ny riva teo Magaga mihitsy aloha fa tena lasa mahafinaritra be amin'ny miaraka amin'ny Karille. Tamin'ny voalohany aloha za tena natahotra azy amin'le fomba hafahafa ny zavatra na voleny amin'ny magazay saingy taty aoriana to tsy hitako izay maharatsy ny ataoniko. Hatramin'izay nirahana izay manko dia azoko amin'ny daholo izay tadiaviko rehetra. Tovozona ohatry ny rano ny vola fa tsy miandra an'izay kely atolotra dady izany tsony. Izay lamody mivoaka tsy misy tsy ananako ary ny fitiavana sehonia mameno ny banga tanteraka. Sady miaraka amin'ny raha teo koa rangamo filinina be zato isan-jato mahita an'izao revy sy fiainana mbola tsy fahita rehetra zao ka dia adiny izao tontolo izao sy ny fiangarany. Na zany ray ihany n'izany ary moa zany dia manjary tsy tadidiko tsoniko.
tsy hita ny anaty dictionnaire fampiasako tsony. Fa mba mahasosotra kosa aloha le fanambanin'ny fivavahany. Lazaina fa fandemetsaina hono ny atao amin'ireny fiangonana ireny. Tsy azoko mihitsy. Ary ny zavatra mahagaga koa dia tena zahavy ny lasotra ny tsy mahazo aina izany rehefa any am-piangonana. Tamin'ny farany teo izao dia ohatran'ny fanimpanina be izany a. Mitady tsy ho zakako mihitsy ny mahita an'ireny lakroa isan-karazany ireny. Tsy any am-piangonana, tsy aty an-trano. Ary sao dia mba tiako lenomeny Karila tiaro no mahatonga an'izany. Sady hatramin'ny ambozonako an'ity izay dia lasa manofy ratsy be foana. Izany koa moa dia ataoko ampiasa saina hitoko. Aleo ty sorona ny fotsiny dia vita ny ady. Zay. Hoay, misy mesary izany. Andraso hoe jerena. Ay, Karila ty. Inao izany lazainy? Miandry anao eo amin'ny farmasinjara Rapitso amin'ny 5:00 ao aorian'ny firavanareo. Bisous de bonne nuit. Dia izy indray izany ny vendredi magnifique-ko. Fiara tena fatratra aloha e. Tena izay avy mba nitaingina fiara moderna be ohatrany tony. Fa sao dia mba tafahoatra loatra kosa aloha izao ry Karila. Dia mbola nalainao fotsiny indray ve izao tony? Aiza kosa ny volany mampiasaiko ka. Ny fahazona vola izany inge tsotra be, tsy ilaina fisasarana firy rehefa miaraka amiko e. Ka ahoana? Hividianana fiara ohatrany ty koa izany ianao? Ataovy sérieux koa e. Hividiananao fiara ve za? Ohatra hoe azoko menanao daholo azy rehetra ilainao sy rinao. Eny e. Tena tiako aloha le hanana fiara fa tsy mbola mety aloha izao satria ny fananako fitafiana maro sy ny fikirakirako vola betsaka tato ato azy efa mahamahana ny ao an-tranoko. Eny e, marina tokoa aloha izany e. Sady atsoatsoko nge efa hanana ny fahefanao manokana amin'izay ianao e. Ahoana koa izany? Ho lasa mpikambana miaraka aminay ianao e. Noho izany dia hikioka ny tombontsoa rehetra sy hanapahefana amin'izay tianao azy na ho atao. Ohatra an'azao e. Mbola tsy fantatra hoe roviny izany e. Ho lafatra. Sady za koa ohatra ny matahotra an'izany fa tsy haiko e. Fianao ve adaly e. Izy eto ambonin'ity tany ity tsy mikelaina hanana any am'sy hoe azo eriny eo amin'ny fiainana ka. Izany azako. Dia ianao efa taritiko amin'ny avy mamirapiratra indray ve no andany izany ka? Ka inona ary ny foto-kevitra ijoroana sy ny atao rehetra ao amin'ilay fikambanana lazainao e? Aza mbola maika amin'izany aloha ianao e. Zao hoentiko any ambanivohitra amin'izay ianao Rapitso dia any ianao mahafantatra ny zavatra rehetra. Sady mba miala voly kely koa sika satria efa vita somatsara ny examen blanc-nareo ry kambana. Korabediny dada amin'izany a? Fa angao ataonao fantany e. Zao alaiko vao maraina be amin'ny 5:00 ianao. Ahoana re izany? Izany e. Eny ary. Ary zaho aza antsona hoe kambana izany ka. Nga moa tsy efa hoe mahita ny toerana misy anao amin'izay ianao dia tsy marary fo amin'ny antsotsonika ha? Eny e. Fa na izany aza tsy mahafinaritra araka ny iveran'ny olona azy le hoe kambana. Tsy tiako averimberina ao antsofiko e. Ary hoaiza aloha tsika izany e. Andeha hodina kely any amin'ny vilany aloha e. Zoma magnifika nge androany rikaly. Fa tsy alina be anefa. Sao dia traingo ny dady io mantsy. Iza kosa ny misioka ny atokotany izany. Mety kala ihany iny izany. Andrasosokavana moramora ny varavarankely. Za ihany kia. Voa le varavaranao amin'ny salon. Andriamanitro, fa ino ty ataondry e?
de zao ve ndry vao mety tranotrano hoe zany raha tsy mitaintenery tato mango fotsiny famoronana lainga hafafy amin'ny dada zazafady mbola niodina kely tany izay skarilla dia ohatrany tsy hitako mihitsy ny fandehany ora lafatra sao dia mba tafahoatra e sady tsy tokony hanaraka ny adalana iny karilla iny ndry tena marina andriany akady iny tsy misy idirandry ny fiainako e ary miala andehanako atory avy aizany ty andro amin'ny 7 ora alina moa ianao ty lafatra ha dada loza fataitra tao dada na dia niezaka nanafina azy ny tsy hoe natory aloha ianao fa reraka be dia tsy matokololo loatra ny fietsiny ka nijereko tato any efitra ny tato ianao a miandry fanazavana vaninao fa azy lozanao miana any eo e mba niaraka nifalifaly taminamako ahy ary amboary kely ny fomba fiteninao a lafatra vetoko aketo anao hoe ary iny zany fofona fafy zany e ay efa mandray zava-pisotro misy alikola koa akehitriny a nanandrana ny sotro kely fotsiny afa tsy hoe ny sotro akory e ao a tsy tia hainao miaraka amin'izany jolambotinao zany tsony raha mbola mba zanako naterako ihany ianao atsaro azafady karilla monina ninona anao tsy mila commentaire a zany karilla zany mampivaralavanao ohatran'izao talohany tsy navelana nanao baskety dia nanaiko tokoa fa ankehitriny tsy hamelanao anapa-kevitra eo amin'ny toerako izany tsony ahy e mahagaga dia rehefa entsono alipody varinany amin'ny teatra sy mampiditra lehilahy ato an-trano dia tsy mba voavazavazanao ohatran'izao mihitsy ny any entso misy antony mazava lafatra sady tsy manao fiainan'jolaham-bavy tahaka anao zao te alalan'izany ahy e ray miangatra ianao manganao lafatra matoa miteny anao dia animba anao zao ataonao zao tandremo a dia vitanao zany ny kasitananahy ka mafy loha ianao ka anenenanao zao felaka ataonao anazao lafatra mivekena anao fa mbola miresaka aminao ny ahy e tena saha loatra ny zokonao iny de nitsoka dia lasa izy ino zao niaraka amin'izany karilla olona tsy fatapiaviany zany zao izy esorany io taratasina velany io e tsy haiko ry dada izy ne tsy nilaza ninina tamiko e eto koa vo ankona mahita niny taratasy milaza hoe lasa ny ambanivohitry karilla iny ry zareo sere anako tsy mahagaga koa ane raha tsy nilaza taminao izy tsy karitro mihitsy fa tsy de mifankahazo firina reo tato ato zay ka inona moa fa tsy nifilazany aho hoe engarana sy tsy mba voateny ato an-trano zany foana no alahelo ny amiko nge dia avy eo koa leo be ahy satria ka mba namanalonaloka ny fiainana ao angamba tena tsy azoko koa tsy hitako izay tena fototry ny disadisanareo fa tao resaka tsy misy lohany tsy misy vodiny no ambaranareo amiko fa leo any zany ka nandreraka koa ty izy tsy nilaza izay anara-toerana alehany atao anaty taratasy ty zao no tena olana zany mihitsy anaka dia ahoana moa zany raha tsy miverina ny olaribino lazain'io izy sady zara vao resaka karilla dia miahy mafy ah fa ono anaka ohatran'izy tokoa izy zany hatreto dia mbola tsy hitako na dia indray mandeha azy izy zay fa ianao mitantara tamiko hoe miaraka amin'izany karilla fafy zany lafatra no mba fantatro reny efa voalazako any tady reno miakanjo miloko mainty izay foana izy toy ny hoe miafinendrika fa tsy miala solomaso mainty mihitsy karazan-drony mpanambola be rony zany ve anaka dia izy daholo zany nanome an'ireny finday fitafiana be dehibe anaovany lafatra ireny ve dia hatrany vola be kirakirain'ireny koa e tray marina mandainga foana izy hoe vola tany amin'ny dada fa efa haiko hatrany voalohany fa laingany zany ka izaho zanaka vao fitaka satria no everiko fa volana angono ny vidianany anyreniko zao ty tena anjakany devolo ny fiainany sady devolo velona manimba azy mihitsy le karilla tena loha zanaka zao izy man tsy mba mivavaka izany tsony fa dia lasa ratsiratsy fiteny be zany foana ingany anako tafaverina somatsareto izy fa ataoko mahalala azy zalahy zay ka ary ataoko ahazalamo mihitsy ka aleo aloha anaka ho any amin'ny tosy amin'izay ka avelako eo aloha ianao andry ary anao nga ty collier latsaka eto ty aiza ioko mety any lafatra angambo io enta teo jereko tsara dia tandreo maro so very ka indray no ampifamaly anareo roa eo oay
Leo atoka tanaty posy ato aloha ty collier ty fa avy eo jereko tsara. Ray ihany ty miantsy ty. Aleo rankaraisina. Allô? Inona foana mbola hitsonao ahy? Tena restory fa aisany toerana misy atsika izany. To tena ala matevina be sy jerena rehetra. Ty toerany ty natao hoe volojavona fotoana vitsy isana dia gadontsika. Fa mba tena lavitra koa angezany ambanivohitra ireo izany. Tsy ireo raha tsy efa amin'ny folora sasany izao nefa tamin'ny 5 ora maraina ianao no nakatany an-trano. Ka mbola kilometatra maromaro miareto mahavelona ange ty toerana misy atsika ty. Fa tonga rehefa aza maika fa ianao aloha dia tena be toromaso. Ka tena natory ela be tokoa ahy finona indray manoatra no reny zazakely reny. Tena gaga fa tsy mba mpatory ohatr'izany mihitsy ahy hoe rehefa mandeha voyage ohatran'izao. Raha azoko tsara dia dadanareo rery izany mipetraka aty ambanivohitra aty. Izy rerina ty fa zay fa dasa manana ny asany avy dia miparitaka daholo eto koa moa efa nambaranao tamiko izany ko. Ary so dia mbola tsy tokony handeha taty kosa ary ahy. Ianao ihany milaza tamiko hoe fiona-pianakaviana fanao isan-taona no hatrehana ka so dia hanahirana ny ray-tapo aminao sy ny rainao no fandehanako aty. Tsy misy an'izany ho hitanao aza fa fifaliana tanteraka ho azy ireo ny fahatongavanao atyko. Tombotsoa antsika rehetra nge ny fitondrako anao ho hitanao tsara fa teboka ray anaovan'ny fiainanao tanteraka ny fandehananao aty. Za jerena dia manga ny lanitra raha le resaka hoe hianatra ny ataonao reny aloha dia averiko ihany tena ohatry ny mbola misalasalako. Matahotra so dia ampito-doza izany. Mila fahasahina ny fiainana ary lafatra. Raha teo tafavoaka ianao dia ary io lavitra ny tahotra. Sady zao koa rehefa mpikambana miaraka aminay ianao dia tsy mivola sairena ihany no azonao fa io koa nge ny voninahitra sy laza eny hatramin'ny fitiavana aza ho azonao ambongadina. Eny ho hito ihany izany fa Karila ohatry ny mampatahotra be izany ho aty. Maninona marina raha fantatra tsono hoe alina na atoandro ny andro amin'ity ala be tsy misy farany ity. Zao ve tsisy biby ty. Inary ty sary tahotra ty sy pasasaby io hoe dia mifariritra amin'ny tsy misy antony fotsiny. Tsy misy biby ty izany ake aty izany hoe tany aty fotsiny be fady ka raha vao tsy manaraka amin'ny fomba rehetra dia tsy ho tafavoaka velona eto izany mihitsy aloha. Fa fomba ahoana avy izany? Ho hainao ihany izany misy fotoana arikala kely ny zavatra rehetra ary mahatoky afotsiny ahy ianao dia mety eza ho alamiko hatrany. Fa hafa nge izany fiteninao izany Karily. Aza mandefa saina lavitra be fa tsy misy zavatra sarotra be ohatrehanao izany aty. Izany? Ino Raha leo any amin'izay izany resaka izany ary. Eo ny tiako izao dia niala voly tanteraka miaraka aminao marinaka izany ka miomana fa tena hiala voly tokoa ianao satria efa tongotsika izao io trano manangasanga ao anaty alo io ve ny tranonareo ry Karina? Indrindra ka somary mitokana lavitra ty zay satria nienjehan'ny olona tamin'ny asany foana daty. Fa nienjehan'ny olona ahoana? Mpitsabo nentim-paharazana izy ary nambarany fa efa hatramin'ny fahatany rano no nindrikindrehan-tava hoe mpamon'olona izy ka dia naleno ny tokamonina izany. Fa tonga aloha tsika lasa aloha hoe tonga janona ny fiara. Tena tsara izany raha trano. Tena tsy mampino hoe aty ambany vohatra be aty misy trano tsara be ohatran'izao. Mbola betsaka ny zavatra ampitolagaganao fa aza maika Arina daholo reny soratsoratra be dia be amin'ny varavarana sy varavarankely reny. Tsy dia misy antony reny fa mba style fotsiny
mety hevitra avy amin'ny mamanay ireny satria izy mantsy mety izy araboko. Ay fa efa ela zany ny maty ny nenareo. Fony zay mbola ankizy ny lalao izy ny maty. Tena mampalahelo zany. Ary midy be nge zany trano zany Karille. Jereo koa fa mangingina be ny tanàna. Mety tsy ongamby dada moa zandrina koa any amin'ny alatsina ny andro vao mety ho tonga eko. Tsy olan'izany fa mitondra fanalahidy ahy. Ao. Mandroso ary anao ry anjelikely lapako. Aza mahasosotra eo ka. Marina zany. Tarito ny lalana. Ka dao mandroso mandroso. Sary sikotra maro be. Sady feno sary vonga ny ranotrano. Ka mipetrapetra aloha ny malalako Ary tsy mitovy amin'ny sary ngeza be itsy ve ho le pondativa ny koleny mena ho iny andraso ange adiniko any an-trano ary le izy. Ohatra zava-masina anginy lavatra ka adiniko reny na metaka azy fa mitovy ve ho ako. Voalazanao ka lovako tamin'ny dadabenay ny koleny ary vorona mananjiny be eo amin'ny sary sy le amin'ny pandatifio. Olona voatondroka miambozina ny kole iny. Raha za mora tesitra moa io vetivety aloha anao fa andeha hakanentana sy ny ambin-tsakafo nentintsika avy any Antananarivo ahy. Aveo tsika mamonjy efitrano dia misakafo sy makamakaina. Eny ary ray tena tesitra be izy. Fa tena mahafinaritra kosa aloha ny anatin'ny sy ivelan'ny trano Karille. Tsy ireo reto entana sarobidy ato anatiny. Tsy tiako fotsiny zao dia ity izy mangina be hafahafa ity. Mba tsy azo kokoa le resaka Karille hoe olona voatondro teo sady izay indray tena tesitra be izy tamin'ilay hoe adiniko le kole. Fa inona ary ny tena marina. Aloha andinidinika an'ireto sarisary amin'ny rindrony reto saika zava-maniry sy ny biby daholo izy zany. Tia kosa kay misy sarin'olona ka. Sarin'izy izy zany. Lehilahy lehibe fotsy fihodirana. Misy soratra eto ambanin'ny sary zany. Rafatromanana. Ianao manaitra? Aza mampatahotra ka. Inona koa tomahazo anao andao monjy efitrano aloha dia avy eo anao entiko mijerijery ny manodidina. Naman'izy rovavy zany se. Eny tompoko. Ka efa eniko tamin'ny Entsodory iny adalany lavatra. Tena mandreraka se. Fa izaho koa efa tena andeha mihitsy se tonga io ka. Efa tamy ihany Entso fa ilozako aloha se. Eny ara tompoko. Aleo fandrasako eto izy. Fa inona mbola ataonao aty? Efa nambarako anao tamin'ny telefona hoe tsy ity izy. Eny fa mba te alalan'izay zava-misy tato aminareo omaly alina. Ny famaly ve nareo ohatra hoe sady isinona. Efa tamin'ny 7 ora izy vao tonga. Niezaka nanafina ny adalany akanjo tratra ny dada ihany dia ny famaly be ry zareo. Taratasy navelanao anay noho ny maraina. Dina ny lasain'ilay taratasy Rentsoa. Lasany ambanivohitra ry Karille hono izy dia amin'ny larobia vao hody. Andriamanitro. Fa iny ve fa lasa daly mba ohatra n'iza loatra ary zany Karille zany. Andraso so dia mba le bandy nitondra 4x4 ranontsena azo maly riviny ary zany. Ohatra n'izy zany. Bandy fotsifotsy manao solomaso mainty iny. Tsy dia hitako tsara aloha satria tao anaty fiara izy. Mety izy mihitsy zany. Nilaza hoe niaraka tamin'ny lafatra omaly. Ka andraso ary fa nytany andravaka rehefa avy eo so mba mahalala an'izay toerana nariandry lafatra izy. Ary ianao so mba manahoana amin'izao tsy fahitana azy zao ka. Malahelo ako. Sady vao mainka tena mankarary ihany mieritreritra hoe no ianao no mety nahatonga azy ny anjera amin'iny Karille hafahafa iny. Andraikio sa Rentsoa. Inona moa ny idirako amin'izay safidiny ihany? Ny fitiavana anao no nampamofo azy ka
ny antorahany teny tratranyny Karily raha tsy fantatrao. Haiko izany na teny nafenina azy. Ka fitiavana madinika iny anay e. Ary raha ataoko hoe mitombona aza ny eritreritrao, tsy hitako izay adosoko amin'izany. Ny fitiavana tsy terindra. Ianao kambana amin'ny any ny tiako fa namana fotsiny nandraisako azy. Tsy haiko tsony e. Milaza ho tia ahy ianao nefa dia hita hoe tsy mahafoy azy. Zaho aho vao mino hoe anatin'ireny mpinaman'ireny marina ny tena misy ny fitiavana. Dia ianao indray ve no ahafantatra amin'ny fihetseham-poko alohan'ny tenako e? Tsy adala nge ary entsoa. Sikana marina koa aza ny teninao. Tsy afaka anao izay ampalahelo any lafatra e. Ary izay ahitana azy zao no tokony atao. Za dia aleo ianao mandeha amin'izay ka? Fa mba ilazao fotsiny raha misy vaovao. Eny ary, tsy ady hevitra aminao amin'izany a. Miantso any raha misy vaovao. Zay fa mandrapiona. Veloma ianao. Maraina sahady ny andro. Torimaso izany marina. Amfiry tokoa moa izany izao andro izao. Tena efa mivalora maraina. Karila! Karilo! Tena tsy misy mamaly mihitsy. Fa lasay zariny. Tsy haiko koa fa ohatra ny matahotra izany foana raha vao tavela rery ato. Enona dia hoe lasa ny an-dakozia fotsiny azy Karila. Ary mba manao hoana re izay ihany dada Sentsoa e. Tena ohatra ny malahelo azy ireo izany a. Indrindra moa fa Entsoa. Fa ahoana ary? Tsy hitako izay hoe fahadisoana be nataony dada raha niezaka ny fiahy izy. Sady tsy tokony nakahala ny Entsoa koa. Tena hitako hoe fahataitairana nandalo fotsiny ihany no tsapako tamin'iray ihany. Tiako ohatra ny namana izy. Ary nanina tamboka teo ary a. Ohatra ny misy zavatra ratsy manindry mandriazany. Takizay manlazaiko ihany hoe aty vohijavina ny toerana nalehanay. Sa antsoko very zareo e. Tena izay ngamba ny mety e. Hoay, tena tsy misy réseau mihitsy aty. Aleo hivoaka ny atokotany. Efa milamina ny amin'ny lakamisy fa tsy misy ahiny e. Tena feon'ny Karila izany. Andraso enoko atao ambadiky ny varavarana ato. Efa milaza aminareo aho fa tsy maintsy resy lahatra hitondra azy ity izy. Avy dia tazoma eo ambany ao reo. Zay e. Isako no miresaka amin'ny Karila aho. Tsy maheno olona mamaly azy akory a. Iza ny resaka taminao teo? I Raely-Mpanampy ato iny. Nisy entana nasaiko nitehiriziny eo ambadika eo e. Izany hoe sendra nandalo tampoka mantsy izy. Ay! Gaga be mantsy aho hoe anga tsy kasenao rery indray moa ny ato. Fa saika diniko tokoa e. Ahoana? Any amin'le zandriko faralao ny dada dia amin'ny latsinainy izany izy rehetra vao avy. Izay no antso voaraiko vao maraina teo mantsiko. Izany ve? Tsara koa izany keo. Fa mahagaga koa ianao naray antso izany. Za eto sahirana mba dia antso ale namako izay fa tsy misy réseau mihitsy. Ka tsara vita na izany keo. Ka andao rery Karila mba haka-rivotra kely any ivelany any aloha. Atao any ny sitraponao ry mpanjaka kely keo a. Lafatra amin'ny alakamisy ho an'ny fotoana. Mazava aminao tsy hoila ny tena atondia aty e. Fa izy izany to feoan'olona mikakakaka be sady mampatahotra. Tena nanofo ratsy be a. Atray aresy Karila. Ngamo tsy natory teto akaikiko teto izy. Tena kaiza mity andro alina be ty. Resa moa ny telefoniko teo e. Amin'ny 12 ora sasany alina. Andriamanitro,
Misy zavatra tsy mazavazava zao. Marina raha mahajanona rery ato. Aleo rangaha jerena any ambadika any izy sao dia mba hoe lasa mitady zavatra azo hohanina any fotsiny ohatra. Aleo arehatra ny lampy amin'ny finday dia voina moramora ny varavarana. Mangina be ato an-trano. Tsy misy olona ato an-dakozia. Reto efitra roa reto indray mety lakile daholo. Ny ato amin'ny salon sisa. Tsy misy nizaniza koa ato. Matahotra zany. Manjary mampivarahontsana ny fahitana an'ireto sary sikotra sy sarim-biby maro be reto. Hoay, ary inona le votsipalotry ny lampy teo? Ndraso hoe varavarana. Fa efitrano nisa anao. Tao tsy mba natorin'ny Karila io. Aleo voina vetrany sady mitan'ilanila koa izany. Tohatra midina any ambany any. Misy sosolina zany ty trano ty. Misy feoan'olona miresaka ao ambany ao zany. Mary feoan'ny Karila. Aleo hitina moramora ao fa sy alehany any tranga alehany a. Sady misy jiro mirehatra ao zany. Ay kosa mbola misy koloara kely vao efitrano ka. Aleo enoko eto zany ny zava-misy ao. Zay mihitsy ange le tandrevaka manimba zavatra e. Impiry moa ny laza taminareo hoe aza matokotoko fa ny fatotra ihany mendrika ny tovavy tsy misy hain'oatra ireny. Dia aiza zao nahitana solon'iny ha? Zao mitady zay asolon'iny alany nareo mandra-pahatonga ny alakamisy. Ary tanora ny ilaina ato an-dapa fa tsy mila koatr'izay. Mazava? Andriamanitra, fa inona daholo re zany reko zany? Fontseo atompo ny tiran-dosa. Aiza ny tany alehako? Mpangalatr'olona zany Karila raha azoko tsara. Toa mihovitrovitra ny ato an-dapa. Misy manota fady ato hoe andeha jereo manodidina. Fa maninona no misongozina be tampoka teo daholo le trano ary manantona ty Karila zany. Hoay, mangovitra be ny lohaliko. Tsy mahazaka ny tongotro. Tsy afaka mamindra tsony dia hiverina hiakatra ny tohatra aingana dia hiala amin'ity tanàna ity. Aty tsy misy rezo akory fa ratsy zany dia mba ny andro vonjy. Tsy afaka ny tongotra. Iza ny tafiditra ato e? Mystère Maizina. Nosoratany R. Arlal Frido Sakriman. Novelomin'ny Faly Rakoto Sinèse ary Lemek. Niaraka tamin'ny miajanirina Sy Vantso. Roland Ramanantsoa no nandray feo. Anjary Liva ny nanatontosa. Olona itoy.